Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary namako malala. Maneho hatrany ny fisaorana sy fankasitrananao be dia be mitafotafo satria tena manaraka ny fandarina izay ataontsika ianareo. Betsaka ny manao fanamariana eny an-dalana anaty fiarakodia any amin'ny toerana maro isan-karazany, mankasitraka, mampahery ary dia mahatoky amin'izao fandarana izao. Anterina hatrany ihany koa ny fiarabanantsika nahatratra ny taona vaovao 2024, ny firariana dia ny hoe ho taom-pahasoavana, fahombiazana, fandresena ary famonjena ho antsika rehetra ity taona ity. Ao anatin'ilay lohahevitra mahakasika ny amin'ny atao hoe vavaka mahomby ihany isika, ny tsiambarantenin'ny vavaka mahomby. Lohahevitra androany dia manao hoe mivavaha mba haneho ny fitiavan'i Kristy, haneho ny fitiavan'i Kristy. Resaka témoignage ilay zany lohahevitra androany, fijohona vavolombelona, ny amby izay nataon'i Jesosy ho anao manokana. Ka rehefa nivaly ny vavaka ataonao, na tsy nivaly aza, dia aseho foana ny voninahitran'Andriamanitra. Romanina 7:2-7, tsara dia tsara io andininy anankiray io. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaimpona koa fa ny zavatra rehetra. Teny fikasana lehibe zany. Rehefa niarina teo amin'ny fijaliana, niazo fijaliana Jesosy Kristy ka nijalony fahotantsika olomeloka, iza ny mahatomombana ny fitiavan'i Kristy an'izao tontolo izao ve? Iza ny mandanjana izany? Izaho tokony afaka mandanja. Enao tokony afaka mandanja. Tsy misy olona anaiko ho faty ho antsika izany ry namana, hoe misy zavatra tsy nentina ataoko, dia misy olon-kafa anaiko ho faty noho ny amiko. Tsy misy an'izany. Eny fa na dia atao eny, ray aho ohatry tokantrano ray aman-dreny ho an'ny zanaka aza. Misy any efa hita hoe na raha rain tsy maintsy hosorona ny rain an'ilay raim-pianakaviana fa ho faty izy dia le ray amatoa zany vadiny, allo ny rainko nomeko azy. Misy an'izany ihany. Fa ny hoe tena hamono hoe ho faty mihitsy, ho sarotsarotra nety. Kanefa Jesosy dia nahatanteraka an'izany. Aoka ho tsapanao ary, miverimberina foana ny hoe Jesosy tia anao, Jesosy tia ahy, Jesosy tia antsika satria namonjy antsika. Tsy niaro ny ainy Jesosy fa nomeny hanavitra antsika. Ny ainy aza nomeny antsika, maika va ny zavatra rehetra. Inona no ambony noho ny aina, ambony noho ny tena, ka dia nomeny Kristy ny aina, omeny antsika koa ny zavatra rehetra. Inona no tokony ataontsika zany? Voalohany dia zao, misaotra azy isika noho n'izany fahafoizan-tena lehibe zany. Ny faharoa dia manantanteraka ny sitrapony isika. Ary ny fahatelo dia izao, milaza an'izany fitiavana izany amin'ny olona rehetra. Jesosy zany tsy niteny manao hoe aza tenitenenina amin'ny olona ny fahafatesako so mahamenatra, fa tena nasainy ho tenenina mihitsy, ampahafantarana amin'ny ao atsimo, amin'ny andrefana, amin'ny avakatra, ny atsinana. Lazao fa tia azy, tia hamonjy azy aho, tia hanafaka azy, tia ho vonjena mandrakizay. Izany ny antony nahafatesako teo amin'ny azo fijaliana. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 5:7. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Amen. Voninahitra lehibe no ananan'i Kristy rehefa avy navita ny soron'ny famonjena sy ny fahafatesana antsika. Tsy takatsika ny sakany sy ny lavany io fahafatesan'i Kristy io, fa ny takatsika dia ny hoe maty ho antsika izy. Zay ny azontsika takarina, dia ny manolo tena ho azy. Fa rehefa any amin'ilay fiainana mandrakizay dia ho fatantsika ny alehibeny zany fitiavan'Andriamanitra izany. Anontanitsika ny Jesosy zany, ô Jesosy io, inona marina ny tena tsy ambarantely ny fitiavanao, nahatonga anao tena anaiko ho faty, hamonjy anay. Zay azontsika fantarina ihany no nosoratanao anatin'ny Baiboly, fa be dia be lavitra mihoatra noho izay tsy fantatsika. Ny mahakasika ny fitiavan'i Kristy no mbola tsy fantatsika. Inona ny tokony ataontsika ary? Manaiky ny fitiavana natolotr'i Jesosy Kristy, miaina amin'ny fitiavana ary mizara izany fitiavana izany. Mihoatra noho ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra lehibe, ny zava-miafy ny fahamasinana sy ny fahamarinana ary ny fitiavan'Andriamanitra, ary tokony hamelombelona ny fontsika, hanandratra ambabo ny fanahintsika ka ho lohahevitra tsy manam-pahatam-perana izany fitiavany ray izany. Teneny mandrakariva ao amin'ny toerana misy anao, any am-piangonana, any an-tokantrano, n'aiza n'aiza, ny fitiavan'i Jesosy Kristy ho antsika. Tompo hitantsika mba ho tsampantsika isan'andro
fa tiantsika Jesosy Kristy. Andeha hivavaka isika. Ry Jesosy soko malala misaotra anao zay, lehibe ny fitiavanao, namonjy anay, izay no azo ilazana azy, zay tsy mendrika de azo vonjena noho ny fitiavanao. Tompo, omeo hery zay mba hankatoavana anao, hisaorana anao, ary indrindra hilazana amin'ny manodidina rehetra fa tia anay ianao, tia azy ireo, tia an'izao tontolo izao mba ho vonjena ihany koa. Natokana ho an'ny olona rehetra ny famonjena avy any aminao. Ta io zay, arovy isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.